Jesosy Kristy Tompo, fahasoavany sy nindrafony nahazo antsika indray manitsaka ity herinandro vaovao ity. Fahasoavana lehibe loatra zany a, ka dia misaotra an Jesosy indrindra isika. Hiara-mivavaka isika alohan'ny andrenesasika ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika Maraim-baovao amin'ity alatsinainy fa 1 volana Mey ity. Vavaka isika. Ry Jesosy Tompo, Miderà sy mankalaza ny anaranao masina izahay fa tsara ianao. Mandrakizay ny famondraponao. Misaotra anao izahay noho ny fitaranana tsy azo tonono nataonao anay eo anatrehan'Andriamanitra ray. Mba iarovana anay amin'ny ratsy rehetra ary mbola mahatafatoetra anay mandraka kehitriny ho eo anatrehanao. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny famondraponao anay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao, izay nomenao natolotrao ho avitra hisolo ny fahotanay. Misaotra anao izahay fa ianao mamindra fo aminay, na dia manao tsinotsinona anao sy ny fanavotana ataonao ho anay azy izahay dia fantatray fa ny masonao mijery anay ary ny masonao malahelo anay, ka dia mamindra fo aminay. Misaotra anao izay fa mbola manana tombonandro ivelomana, iaonana koa aminao ary andraisanay ny fanavaozana ataon'ny teninao sy ny fanahinao masina mba hahatonga anay ho mendrika ny mahazanakao. Andreny teninao indray zahay Jesosy, avy amin'ny tenena fameno anao zahay. Amen. Tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny perikopantsika dia ny Isaia 2:20, ny 1 ka hatramin'ny 9. Ny Isaia 2:20, 1 ka hatramin'ny 9, ary ny fototra ny fanazavana izay horaisintsika ny amin'izany dia ny 13 izay averintsika vakina indray rehefa tapitra ny famakiana eo 1 ka hatramin'ny 9 eo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary teny ianao amin'izany andro izany hoe, Hidera Anao aho Jehovah, fa na dia tezitra tamiko azy ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampionona ianao. Indro Andriamanitra no famonjena dia hatoky aho fa tsy mba hatahotra. Fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Koa amin'ny fifaliana no hantsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Ary hiteny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe, Miderà ny Jehovah Miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalazany Jehovah fa asa lehibe no nataony, ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy miobia, riponina ho ziona, fa lehibe ao afovoanao ny Iray Masin'ny Isiraely. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Koa amin'ny fifaliana no hantsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Omaly isika dia naseho ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe tokony ho fotom-pifaliantsika dia izao: Jesosy nivavaka ho antsika. Jesosy nivavaka ho antsika. Inona moa ny dikan'ny vavaka sy ny akony? Ny dikan'ny vavaka dia izao: fifaneraserana amin'Andriamanitra. Io ny dikan'ny vavaka izay nataon'i Jesosy. Ny fanerasera amin'Andriamanitra izy, na dia Andriamanitra aza, Andriamanitra dia ao aminy. Fa nasehony tamin'ny mpianany izany endrika izany, ary tsy hafa izay nataony fa
ny mba hanehoana amin'ny mpianatra fa miraiki-po sy saina fanahy amin'ny mpianatra izy, ka nangatahan'i Jesosy ny mba hatahirizana ny mpianatra ao amin'izany firaiketam-pony amin'Andriamanitra izany. Amin'ity anjarantsika ity, izao teny izao dia mifanindran-dalana indrindra amin'ny fahatsiarovana ny fetin'ny tabernakely izay nataon'ny Jiosy fahizay. Ary tamin'izany fetin'ny tabernakely izany dia nanaovan'ny olona andro firavoravoana lehibe, ka ny vahoaka Israely dia nanao fitafiana marevaka, mahafinaritra, tsara, madio, ary nahatsiaro ny fotoana ny tantaran'Andriamanitra azy tany anefitra, ka dia nankalaza an'Andriamanitra tamin'izany, ka nitondra ratsakazo niakatra teo amin'ny tempoly nandritra ny hafotoan'andro. Io no natao hoe fetin'ny trano ratsakazo, atsiarovany zanak'Israely ny fitantanan'Andriamanitra azy, ka na dia nitoetra tany an-tsazy izy nandritra ny fotoana maro, tao ny fotoana izay nampahatezitra an' Jehovah tokoa tamin'izy ireo, satria ny zanak'Israely tsy nitoetra tsara, na dia nanehoan'Andriamanitra asa-pahagagana samihafa aza teo amin'izay fomba nitantaran'Andriamanitra azy zay, niovaova, feno fimonomononana, feno fanomezan-tsinan'Andriamanitra. Raha vao misy zavatra kely tsy tanteraka araka izay nilainy dia poa toy izay dia mivelona ny fitsitokotokoana sy ny fiokoana, tsy fiokoana tamin'ny Mosesy izay nitarika azy ireo ihany, fa fiokoana tamin'Andriamanitra koa. Ka nitenenany zanak'Israely hoe moa tsy misy fasana va any Egypta, sy ny monomononany hoe inay ane zahay mba nipetraka teo akaiky ny fahandrahoan-kena ka nandreny fofo-kena, sy ny maro hafa koa fimonomononana samihafa, satria tsy nieritreritra n'Andriamanitra hoe miara-dalana aminy ane Andriamanitra na amin'izao endrim-pahasarotana izao aza, lalana hitondran'Andriamanitra azy ireo zany, mba hanamboaran'Andriamanitra azy ho mendrika azy, hanamboaran'Andriamanitra ny finoany, fa tsy izany ny zavatra nitranga raha nentina hamaky ny hevitra ny zanak'Israely, fa fanomezan-tsiny sy fankahalana an'Andriamanitra. Ary dia io no asehony Isaia hoe tezitra tamin'ny Andriamanitra, tezitra tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra, fa tsarovana amin'ity fotoana ity anefa, fa na dia tezitra taminy azy Andriamanitra dia nijery azy, namindra fo taminy, zavatra anankiroa no tsarovana amin'ity andro ny fetin'ny tabernakely io, dia ao ny fetin'ny ratsakazo, ary ao koa ny fetin'ny rano, izay tsy resahan'ny testamenta taloha fa resahana kely amin'ny testamenta vaovao zany. Ary tamin'izay fotoana izay nandritra ny fotoan'andro dia niakatra teo, ary rehefa tamin'ny andro fahafito dia lasa ny mpisorona nitondra siny volamena ka nidina tany amin'ny farihy Siloama, ary natsaka rano tany amin'ny farihy Siloama zay narahany vahoaka ny oby sy ny deran'Andriamanitra. Ary rehefa niverina dia ny mpisorona ka nanatitra izany rano izany teo amin'ny alitara, ny on'ny vahoaka kosa ny hira manodidina ny alitara nanao ny haleloia, ny faly sy ny ravoravo, andro firavoravoana lehibe, nankalazany olona sy nanomezany voninahitra an'Andriamanitra, fa Andriamanitra efa nitsinjo ny olona ka nanome rano ho azy. Ity andro ny fetin'ny tabernakely ity koa dia fetin'ny fahavokarana, tsy ho anomezan'Andriamanitra voninahitra ny olona, ary mifandraika amin'izao andro ny Pentekosta, ankalazantsika ny Pentekosta izao zany, satria fetin'ny fahavokarana izany. Miakatra ny vokatra
faly ny olona, fa avy aiza moa ny fiakaran'ny vokatra, fa avy aiza izao fahombiazana izao, fa avy aiza no nahatonga ny tany hamokatra. Indrindra ny tany Kanana izay somary tany kisolasola ihany, tsy dia azo, tsy dia natao fambolena loatra, kanefa dia mahavokatra, nahavelona ny zanak'Israely, namokatra ny voaloboka, namokatra ny fambolena rehetra, ka dia avy aiza izany? Andriamanitra mandatsaka ranonorana. Andriamanitra no manome ranonorana. Amin'izao androntsika izao ry havana dia ny any amin'ny faritra atsimo, ngamba manombonomboka eo am-balavao mianatsimo, dia tena ao anatin'ny kere, ao anatin'ny tsy fisiakanina. Inona no antony? Satria tsy nisy ny orana, na dia nisy aza zara fa nisy, fa kabeazany tany rehetra dia tsisy ny fambolena. Eny fa na dia afaka namboly aza dia maty ny ainandro koa ny fambolena. Dia tena ao anatin'ny fahasahiranana ny olona, ao anatin'ny tsy fisiakanina ny olona. Fa izao rehefa tsy manjary ny fambolena, tsisy ranonorana, dia fanomezan-tsinan'Andriamanitra no saika eo am-betindresaka. Fa ny olona tsy mahatsiaro akory melohan'ny taom-pambolena hitondra mibavaka ny taona eo anatrehan'Andriamanitra, hangataka amin'Andriamanitra, hangataka ranonorana, hangataka an'Andriamanitra mba handrotsaka fitahiana, handrotsaka ranonorana, hibebaka sy hifona amin'Andriamanitra. Ary ho an'ny faritra sasany izay afaka namokatra, be ny vokatra, tsara ny taona, fa rehefa miakatra dia tsy mahatsiaro an'me voninahitra an'Andriamanitra. Ny bara no feno olona rehefa betsaka ny vokatra. Ny toeram-pilalaovana fijejojejoana sy ny toeram-pijangajangana no feno olona rehefa betsaka ny vokatra. Fa adin'ny olona ilay loharanom-pamonjena. Ary zavatra maro samihafa tahaka izany koa no iainan'ny olona. Mandalo fotoan-tsarotra izao ny fiainantsika. Mandalo fotoan-tsarotra izao ny fiainantsika. Ary feno tahotra sy ahihany amin'ny fahafatesana, ny amin'ny loza izay mitranga. Fa moa mety ahatsiaro va rehefa sitrana ny firenena ka afaka amin'izao. Ampahatsiarovina eto ny fetin'ny tabernakely izay lazaina eto hoe koa amin'ny fifaliana no hantsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Hatsaka rano amin'ny loharanom-pamonjena. Tsy hafa izany loharanom-pamonjena izany, araka n'izay hatsapany zanak'Israely azy eto sy tamin'ny nankalazany ny fetin'ny tabernakely, fa Andriamanitra izay loharanony fitahiana. Fa raha nangetaheta tany anefitra ny zanak'Israely ka feno fimonomononana tamin'ny Mosesy, ka nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy, dia nitenenan'Andriamanitra hoe kapohy ny vatolampy eo alohanao io, fa hamoaka rano ho an'ny zanak'Israely, ary dia ho an'ny olona, ary dia nokapohin'ny Mosesy izany, ary ny olona nisotro tamin'izany loharano izany. Manahoana moa niendriky ny fifaliana tamin'izany andro izany? Olona fa mangetaheta tsy mahita na inona manodidina, azo hiazakazana hoe ry mba misy lohasa isotroana rano. Ary izay nandindona ny fo sy ny sain'ny olona dia izao: ho faty izahay mba amin'ny zanakay sy ny taranakay. Ho faty, ho faty, ho faty. Aiza no ahitana famonjena? Aiza no hianteherana? Tsy tapitapitra izay, namoaka vato, namoaka rano ny vatolampy, ka dia nisotro teo ny zanak'Israely rehetra. Fifaliana manahoana moa izany? Ary io isan'ny tsarovana indrindra,
fa tamin'ny nitenenan'i Jehovah tamin'ny Mosesy, raha feny fimonomononana tamin'izany hevitra izany ny zanak'Israely ka tsy nahita rano hosotroana, dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, tsy ianao ange no laviny, izaho no laviny. Satria ny olona rehefa manoloana ny tahotra ny fahafatesana dia manadiny ny tompon'ny fiainana, fa mieritreritra izay azony atao, izay azony olombelona izay tsy hafa fa olona rava ny fahafatesana ihany koa no eritreretana famonjena. Jesosy ao amin'ny jaona 7 dia miresaka izy fa hoy izy hoe tamin'ny andro ny fetin'ny tabernakely indrindra, ny ao amin'ny andininy 930 eo, azafady, ny ao amin'ny andininy 730 dia milaza fa ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy izy lay loharanom-pamonjena, ary ilazany fa raha misy olona mangetaeta dia aoka izy anatona ka hisotro dia hison'ny rano velona hiboiboika ao anatiny. Jesosy no loharanom-pamonjena, ary lazainy amin'ny andininy 930 fa hoy izy hoe izay mino ahy dia hisoroan'ny rano velona hiboiboika ao anatiny. Jesosy no loharanom-pamonjena. Efa niodina tamin'Andriamanitra isika, efa nieritreritra fa mahita lalam-pamonjena hafa ny Israely, ary niezaka hitady izany famonjena hafa izany tamin'ny alalan'ny ireo fitandremana ny lalàna samy hafa izay nataon'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ary ny sadoseo. Nieritreritra izany fa amin'izany no hipoirany famonjena, azahoana famonjena, kanefa fa hadisoan-dalina izany. Tsy hafa fa Jesosy, izy ihany no ataon'ny olona, ary izay manatona azy no azo famonjena. Ka dia hiteny araka izay lazain'i Isaia eto hoe, ary hiteny ianao amin'izany andro rano ka anao hoe Miderà Anao Miderà ny Jehovah, Miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampahatserovo fa efa misandratra ny anarany, mankalazany Jehovah fa asa lehibe no nataony, ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mibia riponina ny ziona, fa lehibe eo fovoanao ny Iray Masin'ny Isiraely. Eo afovoanao ny Iray Masin'ny Isiraely. Na inona zavatra mitranga dia izao no tsarovy, eo afovoanao ny Iray Masin'ny Isiraely. Mombanao, ary io ny teniny, hombanao, hamonjy anao aho, aza matahotra ianao. Ny fototry ny fifaliana izany dia tsy hafa fa ny fahatsapana, fa misy piaro izy, misy mpiambina izy, misy pomba izy. Mety ho mpangainy fahotana isan'andro san'andro isika, fa meloka eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy afaka mahita ny tavan'Andriamanitra. Ary io ny fiampangany nofontsika, fiampangany devoly, fiampangany zao tontolo zao antsika isan'andro san'andro, ary mety tsy ho fiampangana diso izany. Fa na izany aza dia hoy ny toko omeny, izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa amin'izany hoy ny mpanoratra ny epistiliny Hebreo dia aoka isika hanatona amin'ny fahasahiana ny altaran'Andriamanitra, ny seza fiandrianan'ny voninahitr'Andriamanitra.
hanatona amin'ny fahasahiana, amin'ny fifaliana amin'izany, satria ao no misy famonjena. Ao ihany no misy famonjena ho antsika. Anasitranana ny rofontsika. Ka raha mbola mahita izany, na dia voaheloko aza, na dia matsiaro heloko aza, dia izao misy famonjena. Eo anatrehan'Andriamanitra, eo mason'Andriamanitra. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy. Miantsoa ny anarany dia ny mbola akaiky izy. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ho azy mandrakizay. Amen. Olay vavaka isika. Misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy Tompo, dia ny anaranao izay ry zanak'Andriamanitra ilay tokana mpamonjy anay. Kalazainay ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Misaotra anao zahay fa afaka nandrindray ny teninao. Dia eo zahay mba hiazona izany teninao izany. Ny fanahinao masina ny hananatra sy hampianatra anay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia misaotra antsika rehetra ry havana amin'ny fanarahana izao fandarana izao. Jesosy Kristy ny homba sy tay antsika isam-baravarana. Dia raha pitso indray. Saotra tompoko.